Iarabantsika vahoaka malagasy rehetra anao Madagasikara na manerana an'izao tontolo izao. Voalohany, fisaorana lehibe no tolotra n'Andriamatoa Hermanina Razafimahefa, izay filohan'ny Sénat ankehitriny tamin'ny fahasahiny namboraka ny zavatra rehetra izay nanjo azy nandritra an'ireny fialan'Andriamatoa Rajoelina Andry ireny tamin'ny mahafiloam-pirenena azy. Inona moa ny antony nisaorako azy? Nisaorako azy satria efa be dia be ny antso izay nataony fianakaviam-be iraisam-pirenena, nataony FFKM, nataony firaisamonim-pirenena sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na any Madagasikara na any ivelany. Amin'ny fikatsanana zany retour à l'ordre constitutionnel zany, ka nasa izy namboraka n'iny zavatra iny, dia izany nisaorako lehibe azy indrindra. Faharoa, manamafy ny antso avy izay efa nataoko ho an'ireo tafika. Miaraka amiko tamin'ny voalohany volana oktobra iny, ny tsy hikatsahana afa-tsy ny tombontsoa ambony firenena dia ny ho an'ny tanindrazana. Ho an'ny tanindrazana iny rahalany antsika. Ka noho izany, ampionareo ny fametrahana ny Hermanina Razafimahefa hiverina ao anatin'ny ordre constitutionnel. Fahatelo, izahay ao amin'ny tafika dia zanaka amin'ny andro andavanandro satria izahay dia avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy hiverina any amin'ny vahoaka. Kanefa kosa, rehefa tonga ny krizy takan'izao na ny aiza-pito takan'izao, dia mivadika lasa ho ray aman-dreny izahay satria izahay no hery farany afaka andamina ny tany, satria izahay ihany koa no antsoina hoe gardien de la souveraineté nationale. Koa noho izany dia ankininareo ao amin'ny tafika ny ahiahinareo ary vahoaka malagasy mba hiverenantsika amin'izany ordre constitutionnel izany. Fahaefatra, fisaorako ihany koa natolotra an'ireo tafika izay natsindry fo iza vokatry n'iny fanamborana n'iny miaramila nandritra n'iny hetsika nataony kandida 1/20 iny tamin'ny faharoan'ny volana oktobra teo. Fihetsika mateo dera tokoa zany satria raha tsy natsindry fo itsika efa mety nisy ngamba ny affrontement direct entre atsika sy ny gendarmerie. Ka isaorako anareo be dia be zany amin'ny fahatsindriana fo zany. Ny zavatra niseho moa zany dia nalainy miaramila namany tany amin'ny fiadanana tany amin'ny brigade de recherche criminelle, iny miaramila namany iny, ka dia tafaverina soamantsara tany amin'ny tobo izay nisy anazy dia any amin'ny Kapisaty zany. Eto kosa nefa dia manameloko ny fisamborana izay nataon'iny colonel gendarmerie iny, satria fihetsika tsy tokony iseho mihitsy iny entre mahasamy miaramila, fa nanambaraka tsotro zao iny. Ka noho izany dia iangaviako anao mba hiala tsiny any amin'ny tobo izay nisy azy, fa hafanafana ty zavatra ty, fa raha tsy zany dia isy affrontement direct io zadila. Ka eto dia efa miangavy anao mihitsy, miala tsiny any anao. Ento ihany koa le miaramila le gendarme anao izay nidariko an'iny miaramilana iny, fa tsy azo kely ny fihetsika tahaka an'ireny. Eto koa dia miangavy anao chef de corps, bouge toi mon cher cadet, iangavio mihitsy ny colonel iny mba hiala tsiny aminao amintsika ao, fa tsy mety ny fianalam-baraka tahaka an'iny. Fahaenina, mangavy an'Andriamatoa préfet promotionnaire moa le zalainy tany amin'ny CMP. Miangavy anao mihitsy promo amin'ny maha autorité administrative anao. Aza atao baiko bobo karangany baiko, fa midina anao sur terrain rehefa manome baiko. Zany ny rôle anareo administrateur civil reto amin'ny maha autorité civile anao, rehefa manome baiko dia arahana iny baiko iny midina sur terrain. Midina anao sur terrain fa aza manome baiko boboka any amin'ny boroany fotsiny.
Eto am-pamaranana dia mbola mamerina ny antsoavo ho anareo vahoaka malagasy tsy vaky volo, mba tsy hikatsakitsika afa-tsy ny tombotsoa ambony firenena dia ny retour à l'ordre constitutionnel mba hialantsika amin'izao krizy manangasanga sahady zao, mba tsy hisiany ady an-trano amintsika. Ka dia izay ngamba ny teniko farany, masina ny tanindrazana, samy eo tahin'Andriamanitra.